sambany no misetsika tahaka zao teto amin'ny fiangonana paroasy Notre Dame de Fatima. Nanahoana ny fanomanana? Zafady marina dia marina tena sambany izy an'izao teto amin'ny paroasy zany hetsika ohatran'izao. Fanomanana moa zany tena azo lazaina hoe enjakenjana ihany tena tena vitika amin'ny mpanomany fa ny mahafinaritra moa dia izay hoe zava-dehibe eo amin'ny fiangonana zany ny manao zavatra sahala amin'izao satria tao amin'ny isan'ny hoe fankalazana ny nanambarana ho paroasy-ny fiangonantsika zany. Fiangonana moa efa ela amin'ny paroasy raha ny zava-drehetra nisy teo nefa tamin'ny faran'ny volana mai zany farany volana juin sy première jolay notokanana ho paroasy ny fiangonana Notre Dame de Fatima. Dia tamin'izay fotoan'izay moa visite pastorale tsy afaka mifety ny fianakaviam-be amin'ny fiangonana. Dia izao vao nitanterahana izay fety izay dia tsy nakivy ary tsy nanderaka ny hoe nanao fandaniana sy ny karakara nantanteraka an'izao feona zao dia tena mahafinaritra tokoa mihitsy. Nisy ny nofikena amin'ny tampihavana firy teo ny nozaraina dia firy ny fiangonana tonga teto ny mpiango. Ia, nisy dia nisy tokoa nofikena amin'ny tampihavana tamin'ny fankalazana izay fitokanana sy fankalazana fanambarana na paroasy tika izay. Raha ny kristianina toka moa zany 2 arivo teo ny soratra anarana handeha tamin'ny fiara nefa no tena tokany tokoa dia tena hita hoe nihoatra betsaka mihitsy izay 2 arivo izay. Ny fantaniana moa zany omby 3 sy atsasany teo no nomanina nizaraina nanaovana izao nofikena nitampihavagnana izao. Mbola mety izy ve ny hetsika tahaka izao mba ho fampiraisana ny fiangonana? Ia, mahafinaritra fantaniana ezaka moa ny antsika ary ezaka hatrany amin'izay fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainam-piangonana izay. Tsy hita moa tena hoe hanome toky fa dia miezaka hatrany fa mety ho sarotsarotra ihany hoe hanao azy isa-taona fa mety eo afarafara angamba mety hisy ihany raha ny tokony hoana fa ny hoe isa-taona sarotsarotra ihany angamba.